voatselakory zay no nanao ampamoaka makasika ilay tany ny andotapenaka izay sy ny fanatanterahana tetika asa ara-tsosialy lehibe amin'izao fotoana izao dia ny fanatanterahana ny hôpitaly Manarapenitra sy ny kianja Maky ny maître Antotra Razafy Manatsoa izay isan'ny mpiaro ny vondrona Tiko nitondra fanazavana ara-teknika makasika io tranga io ary ny voameran'ny fananatany eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita. Voasokajy isan'ny fakana tany an'olon-tsotra entina hanasoavam-bahoaka na ny expropriation pour cause d'utilité publique no natao tamin'ny vondrona Tiko makasika ilay tany etsy andotapenaka araka ny fanazavana ara-teknika nentina Andriamatoa Naivo Olodinina filohan'ny voameramisana ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananatany eo anivon'ny CST atao anatin'ny fanaran-dalàna no tanteran'izany araka ny fanamarihany. Makasika ny tany eny andotapenaka izay nanaovana kianja Maky zany sy ny hôpitaly Manarapenitra dia tiana ihany no milaza fa tany-bahoaka izy ireny ary naverina tamin'ny vahoaka. Tiana ambara zany dia ny hoe irahantsika malala fa tsy azo ampitoviana mihitsy ny fomba nangalan'ny filoha-tany sy ny fitondram-panjakana ankehitriny tany. Filoha raha naka tany dia ho an'ny tombotsoany manokana, ho an'ny tombotsoan'ny olombitsy mpangoka-karena, fa ny amin'izao kosa dia hôpitaly Manarapenitra tsy ho an'ny filoha-Andrinirina Rajoelina na ho an'ny tenako na ho an'ny olon-tokana fa ho an'ny vahoaka malagasy vaky volo. Zany hoe tafiditra ao amin'ilay fanasoavam-bahoaka zany ka natanin'iza na Tiko na niza na niza dia azo menan'izany. Tahaka izany ihany koa voalaza ao amin'ny lalàna ihany koa ny resaka fanaovana kianja ary io moa dia rahantsika malala fa nalaina ho fananan'olon-tokana fananana olombitsy mpangoka-karena fa amin'izao izy dia natao kianja ho an'ny vahoaka manontolo tsy vaky volo. Azon'ny tompon'ny tany raha ny fanazavany ty mpikambana eo amin'ny CST ity ny mampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ka amin'izay fotoana izay kosa dia mijanona onitra ihany no atolotra fanjakana ary tsy misy isony kosa ny famerenana ny tany amin'ny tompony. Makasika izay olana ny fananantany izay hatrany dia fantatra fa ny fahanteran'ny bokin-tany no isan'ny toe-zavatra iray mabetsaka ny olana ny fananantany eto Madagasikara. Antony nanosika ity voamerany CST ity anolotra ny tolo-dalàna hodinian'ny gouvernemanta makasika ny fanavaozana ireo bokin-tany ahafahana mameno ireo fanafim-baovao momba ny fananantany izay nampanano sarotra tokoa ny fanangonana azy hatramin'izay.